Hatrany dia mitondra ny teny fiarabana ho anao izay manaraka ity fandaharana ity tompolasy tompoavy. Mbola hitoetra mandrakariva ao anatin'ny fanamarinana ny anaran'ny olom-pirenena ao anatin'izany lisam-pifidianana izany ifandaharantsika amin'izao alina izao. Ny antony dia betsaka ireo fanamarinana sy fitarainana ary fahazoam-baovao manerina Madagasikara ny amin'ny tsy fahatomombana an'izany lisam-pifidianana izany, satria araka ny efa nambarantsika dia tamin'ny 17 volana aprily teo no naverina eny anivon'ny fokontany mba ao hamarininy ny olom-pirenena ity lisam-pifidianana ity, ary manana 20 andro ny olom-pirenena hanamarina ny anarany ao anatin'izany lisam-pifidianana izany. Rehefa nisy ny fidenana ifotony ary tsy ny tamatama, tsy ny andro ela ireo teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara name ohatra izany. Voalohany indrindra tamin'ny alatsinainy teo ny filoha Marc Ravalomanana teny amin'ny fokontany Faravohitra nanamarina ny anarany vady aman-janany raha toa ka voasoratra marina ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny olom-pirenena sy momba ny olom-pirenena dia tsy azo disoina, indrindra rehefa natao na fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy dia iny no ampiasaina mandritry ny 10 taona. Noho izany ny fahadisoana izao dia fahadisoana fidin-dafo mandritry ny 10 taona ho avy, indrindra amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ahafahana mametraka mpitondra fanjakana vaovao amin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika izay ho safidiana amin'ny volana novambra eo. Raha ny zava-misy aloha nandritran'izay 2 andro nahafahana nitsidika ny isam-pokotany izay dia ny lesona voalohany voarainy rehetra dia ny aminy hoe tsy tomombana, tsy mahay miasa, goragora ny fomba fandraisana an-tsoratra an'ireo momba ny fidy, satria teny am-piandohan'ny anaovana ny refonta izay nitakiany ny antoko politika sy ireo mpanao politika samihafa ny anaovana izany refonta izany dia tsapa ho tsy ampy ireo fitaovana enti-miasa. Niainga tamin'ny alalan'ny tablety izany. Voalaza aza moa fa mbola tsisy ny afaka manamarina na mandiso izany amin'ny hoe 5,000 isa teo eo ny tablety izay nampiasaina tamin'ireo mpanisam-pifidy. Raha nisy amin'ny fokontany manodidina ny 2 alina any hoanina mihoatra eto Madagasikara dia tokony ifan'isan'izay ny isan'ny tablety hampiasaina hiteto fokontany, saingy tsy naraka an'izany teo anivon'ny sy ny olana ray izay. Fa ny olana faharoa dia teo amin'ireo olona nampiasaina, satria betsaka tamin'ireo olona nampiasaina izay mpanisam-pifidy no tsy nahasehaka akoriny ny fokontany. Ary olana fahatelo dia teo amin'ireo vola nampiasainy sy ny tsy hita ho ampy, tsy hita tsy ampy, satria betsaka noho ny menomenina teny anivon'ny fokontany samihafa teny fa mbola tsy nahazo ilay lela vola izay nampiasaina an'ireo mpanisam-pifidy ny teto fokontany. Zany no azo lazaina fa lesoka voalohany teny am-piandohana ary ny sedrainy izany fanavaozana ifotony ny lisitry mifidy izany. Fa ankoatran'izany dia betsaka ny adevitra nandeha, satria raha ny tokony ho izy dia ny fandraiketana ny mombamomba ireo lisitry mifidy tamin'ny alalan'ny soratanana, izany hoe ilay carnet nomen'ny CENI iny no tokony nadika saisie ary natao tao anatin'izay lisam-pifidianana mba ho hamariny rehetra izay, kanefa rehefa tonga teny anivon'ny fokontany tsy arak'ilay voasoratra tao anatin'ilay sosin'ilay CENI izay nomena an'ireo mpifidy mba ho atao tahiry no voasoratra tao anatin'ny lisam-pifidianana, ary voaporofo izany rehefa nidina teny ifotony ny filoha Marc Ravalomanana, rehefa nidina ifotony ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fietra Ralamozafimbololona sy Ramboasalama Emilien ohatra raisintsika amin'izany, dia nahitana tsy fahatomombanana ka nitondran'izy ireo fanazavana tahaka izao andrenesantsika azy izao. Le fansoratra anarana nefa za tsy diniko le nitondra an'ry dia tsy hitato nefa le anarako mahagaga ka mety mino zany fa matozy zany, satria za loham-pianakaviana automatika zany mety tsy ao daholo zay. Dia anka tiany menao analo dia tia sao jerevako aloha dia tiany tsy ao afaka ampidirina ao anatin'le lisitra misy fitaraina fa zanako afaka hoentina koa nikaratra dia amarinina ato. Matoa ty entina dia efa soratra taloha hitanao ty soratra ty hoe natao hoe fitarainana dia ty misy soratra ato hoe ty ATT ty ny olona mbola tsy nisoratra anarina mihitsy, fa ty efa nisoratra anarina dia mitondra an'ity izy, dia raha tsy tafiditra izy dia averina dika, dia ty hitanao ty mijanona ty, dia ty mijanona ty aminay dia mena vaovao indray ianao avy eo. Le sy ny mitovy be dia be zany mba tiana anontany iny. Kotsakaliana izany fa tsy haiko iza mandray andretra. Ty efa misy Reo be da be. hitanareo ny formation hoe raha ohatra hoe tonga ny ray aman-dreniny dia manao sinizy eo ambany dia asiana anarany eo ambany. Afaka mametraka fanontaniana aminareo ve misy
vetivety azo fantatra fa miasa anisany tiana seho anareo teo tiana laina sara nisy olona zany misy olo tena nylay fianakaviana izy anareo teo a mamany nandeha teo zay mahatonga le sony efatra ireo mitovy dia nitondra procuration ary ve zany le mamany satria matoy nanao sony teo a na nisy procuration na tsisy dia nitiana io fantatra hoe retsy olona reto zao nitaraina taminay teo reto izy reto tsisy hafa amin'ny velively mihitsy ny azy a dia nefa tsy mety ianareo a amin'le fanamarinany lista zany a na ny fianakaviana olona ao an-tranony nefa tamin'ity ianareo nety dia hoe inona le toromarika tena omeniny avy any amin'ny CNI zay zany nitiana io fantatra aiza le numéro hoe afahanay mampita amin'le vahoaka hoe zao le zavatra takiana tena fandanimpotoana le sady fandanimpoambolan'ny fanjakana nefa vahoaka madinika efa mijaly sahira zay le izy efa manana l'appareil tsika fa ny imprimante anaovana le photocopie zany tsy manana zay ampinonareo satria mba tsara mba hitan'ny olona dia ataontsika photocopie aty amin'ny sibera aty dia nareo mihitsy manao azy amin'izay le olona zany mba afaka mijery ao dia tonga dia miraty hoe tsy eo atseo sindretrehtra amin'izay a tena ao anatin'ny lalana tsara tsika raha matofilo tsara sy mety kokoa raha ohatra hoe afisena le izy ary raha malala ny mety manana amin'izao ny raha malala dia ampina amin'izay mba ao anatin'ny lalana tsara tsika ohatra reny fa mbola azo raisina ihany koa ny fitsidiana nataon'ny Filomaro Karavalomanana nandeha nanara-maso ny fizahany ny olom-pirenena ny mahao anatin'ny lisam-pifidianana ny anarany na tsy ka teniny amin'ny fokotany Ambatomalaza commune ambanivohitra Alasora ny Filomaro Karavalomanana sy ny solombavamboaka zay Rirandremolaina no nandeha io maraina io taony no nahafantarana araka ny fanambarana nataon'ny chef fokotany fa amin'ny olona folo tonga manamarina ny anarany dia ny enina amin'ireo dia nahitana fahadisoana avokoa ho an'ireo mpifidy izany tsy maintsy ahitsy ary amboarina zany akoatran'ireo dia betsaka amin'ireo olom-pirenena eny anivon'ny fokotany nivo tsy voasoratra anarana kanefa dia nameno an'ilay carnet lay nahazona sosony mavomavo avy any anivon'ny CNI listra inona araka izany ty listra zay nalefa ny CNI eny anivon'ny fokotany ity raha toa ka misy ireo olona zay nanoratra ny anarany no tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana iny mahagaga ihany manko raha ohatra ka ny cartographie zay nampiasain'ny CNI zay misy ifandraisany tamin'ny fandisam-bahoaka nataon'ny Instat zay milaza tamin'izany fotoanan'izany fa 420 tapitrisa ny olona feno taona eto Madagasikara dikan'izany de hoe tokony olona afaka haneho ny safidiny hifidy zany 420 tapitrisa zany ny fitondram-panjakana sy ny CNI dia nametraka fanambo 10 tapitrisa na 13,500,000 ny électeur tokony hisoratra anarana tsy tratra zany fa enina etsy sy 7 tapitrisa na 9,600,000 no tratra ny CNI inona no nahatonga an'izany nisy anefa ny vola zay nanaovana ity refonte ity ka na voalohany indrindra ao anatin'izany fanadihadiana sy fandaliana ataontsika izany dia ny amin'ny tsy mahay miasany ireo olona zay nomeny CNI andraikitra anao ny asany ary eo ihany koa tsy fahampiana fitaova fa eo ihany koa faharoa dia hoe misy endrika fanahinina mba hahafahana manipy listra vaovao hafa any ambadika any ka ireo tena mpifidy ny fitondram-panjakana no kendrena ho tafiditra ao anatin'izany anton'izany rehetrarehetra izany ve no mahatonga ny fanangonana karapanondro etsy seroa tahakan'izay niseho tany Mahajanga ary tahakan'izay nambarana Andriamatoa zay Rirandremolaina solombavamboaka voafito amin'ny distrikta Navaratrano fa feno fanangonana karapanondro ao amin'izany commune maromaro ao amin'ny distrikta Navaratrano izany atao inona ary iza ny mila ireo karapanondro ireo ary sandaina inona ny fanomezana izany karapanondro izany misy listra hafa ivelan'ity listry ny CNI ity ve mandehandeha any ambadika any ary efa misy miketrika ve zany rehetrarehetra izany izao tsanga misy izao ve no mission nampanaovina an'ilay Ramatoa DGI eo anivon'ny ministèran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ary izao ve fikorotana ny listra sy tsy fahatomombarana zay efa mendrika hosoka izao ve no tao ambadiky ny ketrika rehetrarehetra ny zarana fiarakodia ho an'ny préfet sous préfet chef district ny zarana moto ho an'ny ben'ny tanàna ary nampitomboana ny vola fanome ho an'ireo chef fokotany itsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha mino isika fa hivoatra ny raharaha ary tsy hipetrapetra-potsiny ny antoko politika sy ireo mihevy tena ho kandida na fifidianana filoham-pirenena na ho amin'ny fifidianana solombavamboaka na ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna fa tena nara-maso ary tena hitondra ny fitarainana sy hanao fanerena ary hitondra fomba fiasa eo anivon'ny CNI raha toa ka tsy maintsy ho tanterahana amin'io listra io ny fifidianana filoham-pirenena novambra 2024 zany zava-misy zany malaza makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy